Bonjour sika rehetra. Bonsoir moa zany raha après-midi indray tsika miona. Fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanany ho amintsika rehetra. Soran'ny tompo indray mbola afaka hiaino zao fampianarana zao tsika. Anony zavatra efa hitantsika iny. Tapitra zany mikasika an'ilay resaka hoe famorana. Hitantsika mikasika an'izy iny. Ny famorana nefa dia mitondra amin'ny inona? Inona ny forana araka ny resantsika? Ny famorana dia hoe famorana ny fony foraina zany. Dia izay famorana zay efa mitondra ho amin'ny batisa zay. Satria le zavatra nresahana tamin'ny maraina mikasika ilay teny eo amin'ny marika 2:20 izay mino sy atao batisa no vonjena ka mitondra makany amin'izay famantarana vovony zay indray zany ny lesona. Dia izay nanoizatsika ny lesona amin'ity an'ity hiresaka tsika mikasika indray ny batisa izany. Ahoana indray ity resaka batisa ity satria resaka be indray miodina ao anatin'io batisa io zany. Ka dia alohan'ny zavatra rehetra dia manasa antsika hiaraka hivavaka. Hivavaka ary tsika. Tompo Ray Masina sy tsara indrindra izay any an-danitro. Mbola mananatra avy ny anaranao zay. Mankalaza anao zay ary manome voninahitra anao. Eniky ny voninahitra ao ny tena an-danitra. Dia raina ny anaranao ray kalazay ny anaranao. Dia raina ny anaranao Kristy io mena voninahitra ny anao. Misaotra Andriamanitra ray fa mbola nomenao fotoana izay. Amin'ity tapany arivo ity indray ahafahanay hiara-hianatra sy handinika ny teninao. Ko mangataka aminao zay raha io. Meteza indray ianao ray mbola hampianatra anay ny teninao. Satria tsy amin'ny fahendrenay na amin'ny fahalalana fa amin'ny fanahinao rery ihany. Eny Andriamanitro, na dia eo zany efa izany, dia tsy hainay tsy hifona aminao. Satria ny teninao dia manambara aminay ihany koa. Raha nangataka taminao ray mpianatra hoe ampianary mivavaka zay tompo, dia io ny teninao manambara manao hoe rainay izay any an-danitra. Ho amasinina ny anaranao. Ho tonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay an'io ny anina sahaza ho anay, mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy. Fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Halleluia, halleluia. Eny Andriamanitro. Eny ianao izay mamindra fo aminay isan'andro. Ahoana koa moa tsy famelanay ny elokay amin'ny manodidina anay. Ary matetika ary izahay tsy mamela raha tsy mifona le olona anankiray. Kanefa tompo, ianao dia efa namindra fo. Na mbola tsy miloaka ny vavanay koa raha ny fangatana fifona dia efa mamindra fo sahady ianao. Keny Andriamanitro, aoka n'iza ny toetranao zany eo anatinay. Ka mba hamindra fo sy hamela ny eloka ireo izay nanao ratsy taminay izahay, araka ny teninao hoe tamin'ny vavaka izay nasandratra teo, na amin'ny vavaka nampianarinao hoe mamelà ny eloka tahaka namelanay izay meloka taminay. Ka raha izay raha mangataka famelan-keloka aminao kanefa tsy mamela ny hafa, ahoana no hamelanao ny elokay? Ka dia misaotra raha io, fa lehibe ny fitiavanao anay. Ary izany no andefasanao an'i Jesosy Kristy tompo ho famonjenao anay. Misaotra satria mbola menao izao fotoana izao zay efa hiara-hianatra ny teninao sy handinika izany, mikasika ihany koa ny amin'ny batisa mazava-dehibe izany. Raha io, mangataka aminao izahay. Aoka ny ilay zanak'ondry, anadio sy anasanay ka nafaka anay amin'ny fahotanay sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Ary aoka tompo, ny finoana eny Kristy, mitondra anay ihany koa ho amin'izany batisa izany. Io ampelantananao no ametrahanay ny fotoana raha io izay iarahana eto. Aoka Andriamanitro tsisy arombaka izay ampelantananao. Ny anaran'i Kristy nandratanay izany vavaka izany raha eto anatrehanao. Mitenena raha io fa vonikeny reto vahoakanao. Amen. Iroso aritsika. Resaka zany tsika indray ny batisa indray zany no lesitsika zany. Hoe ny famorana dia tsy misaraka amin'ny batisa zany fa miaraka zany. Satria ny famorana dia mitondra anao ho amin'ny batisa. Izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no elohana. Ny fanontaniana mipetraka dia ity manao hoe inona ny atao hoe batisa zany? Misy olona miteny be dia be, batisa n'olon-dehibe, batisa ny zazakely, batisa alaina ny rano dia atondraka eo amin'ny loha, izay ny atao hoe batisa fa tsy mila ajoboka anaty rano ianao. Batisa na tsisy rano aza dia raha misy fasika eo, fasika misy dia ajoboka anaty fasika koa zany ianao dia efa batisa koa zany, dia efa misy miteny dia karazan'olona eo zany.
fa ho hitantsika moa zany hoe ahoana ny batisa ary ahoana ny endrika an'izany batisa atao zany koa zany eo am' Jesosy Kristy. Zay ny jerentsika ary zay foana izy hoe ny soratra masina no manazava ny soratra masina. Fanontaniana anankiray faharoa mipetraka ihany koa dia ity manao hoe iza ny olona tokony atao batisa na hoe mendrika ho atao batisa ihany koa zany. Ny olona rehetra ve azo atao batisa daholo sa misy karazan'olona ihany azo atao batisa hoe ty vondron'olona ity ihany azo atao batisa. Zany zany fanontaniana mipetraka ihany koa zany zay. Hoe iza ny tokony atao batisa, ny zaza ny tokony atao batisa sa ny lehibe ny tokony atao batisa? Fanontaniana mipetraka daholo zany zany. Fanontaniana anankiray fahatelo ihany koa mipetraka dia manao hoe amin'ny anaran'iza ihany koa no anaovana batisa. Misy miteny manao hoe amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Misy miteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy ihany. Na mety misy teny koa hoe amin'ny anaran'i Jehova ihany koa. Zany zany karazana daholo zany fa inona no lazain'i Jesosy? Zavatra anankiray dia ity. Satria mikasika an'izay mantsy le hoe le batisa efa hitantsika tsara tamin'le resaka hoe famorana dia hoe izay mino sy atao batisa no vonjena. Ary le olona mino dia zao maninona izy? Atao batisa izy dia maninona? Mitafy any Kristy. Voalohany zany aloha dia raha atao batisa zany ianao dia ho an'iza ny anaovana batisa anao? Mitafy any Kristy zany ianao. Ka eo mantsy misy famitahana izy io. Ary zay mazava-dehibe an'ilay zavatra mbola hoenarantsika koa zany mikasika ny Kristy io satria famitahana be izy io. Satria raha ho amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana batisa anao, misy Jesosy sandoka ihany koa. Ka mety voafitaka zany ianao. Satria fitafianan'ny Kristy le batisa. Raisitsika verenantsika kely le Galatiana aloha fa niraisitsika kely ihany izy iny tamin'ny maraina. Verenantsika Galatiana toko 3. Dia vakitsika ny andininy 420 sy ny 720. Dia ahoana ozy izy amin'ny andininy 420 sy ny 720? Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy, amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Fa na iza nareo no natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Na iza nareo natao batisa na iza nareo manino izy teo? No natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Natao batisa ho an'i Kristy zany tsika. Dia rehefa natao batisa amin'ny Kristy dia mitafy an'i Kristy. Ka raha atao batisa amin'ny Kristy tsika, mila fantarina koa zany no momba ny hoe iza io Jesosy Kristy anaovana batisa anao. Satria misy Jesosy sandoka. Misy zany manerana an'izao tontolo zao misy milaza ny tenany Kristy na Madagasikara ary misy milaza ny tenany an'izany. Hoe izy ny Kristy, izy ny Messia. Any Russia any misy toerana mihitsy any dia milaza izy hoe izy ny Kristy. Misy zany zavatra zany. Io Jesosy sandoka io ihany koa azo amin'ny fampianarana io. Izay hoentin'ny fiangonana ihany koa. Mampianatra an'io Jesosy io hoe satria Jesosy Kristy ilay tenany io dia famantarana ihany koa. Zany hoe famantarana mbola jerentsika zany mikasika an'izy io. Rehefa vitatsika ity batisa ity dia hianatra an'io tsika. Satria Jesosy Kristy dia famantarana ihany koa. Ary Kristy dia famantarana ho lavina. Ka raha tsy fantatrao zany hoe izy io Jesosy anaovana batisa anao io dia diso koa ny finoana izay ataonao satria hoe izay mino sy atao batisa no vonjena. Ka raha Kristy sandoka nanaovana batisa anao kanefa natao batisa ho an'iny Kristy iny dia ianao ihany afaka mamaly amin'izay voavonjy ianao sa tsy voavonjy. Tsy mahavonjy anao zany zay. Dia mila fantarina zay satria Kristy dia famantarana ihany koa ary famantarana ho lavina. Dia ho jerentsika mikasika an'izay fa alohan'izay aloha dia hianatra tsika mikasika ilay resaka hoe batisa. Inona ary ny tanjon'ny batisa? Tanjon'ny batisa. Inona ny tanjon'ny batisa? Ny tanjon'ny batisa zany dia zay hoe famonjena ny tanjon'ny batisa. Satria izay ilay zavatra niresantsika eto amin'ilay Marka 5:12 manao hoe izay mino sy atao batisa no manino? No hovonjena. Zany hoe izay zany ny tanjon'ny batisa. Ho famonjena antsika zany no anaovana batisa antsika. Ka raha tokony atao batisa zany ianao, fantatra hoe tokony atao batisa ianao kanefa tsy miroso amin'ilay batisa zany dia zao tsy tanteraka ny famonjenanao zany. Na mino fotsiny ary ianao kanefa tsy vita ilay batisa nefa zavatra tokony ho atao zany izay zavatra zay. Marina fa zany batisa zany dia efa nisy zany hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa.
Zany hoe alohan'ny Kristy nanaovana batisa zany de efa nisy batisa zany fa tsy hoe Kristy ny voalohany natao batisa satria Jaona nanao batisa no nanao batisan'ny Kristy. Ary nisy olona vita batisa talohan'i Jesosy Kristy. Nisy zany, nisy batisa tamin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa, nisy batisa tamin'ny andron'ny Kristy. Ary ny mpianatra Jesosy nanao batisa tamin'izany. Nisy batisa tamin'ny andron'ny apôstôly rehefa niakatra tany an-danitra Kristy. Amin'izao androntsika zao de maninona? Mbola misy koa zany batisa zany. Ary mbola hisy foana zany batisa zany mandra-matapitra n'ity tantaran'ity tany ity. Inona ary? Ny amin'ny teny frantsay hoe condition nécessaire zany mba ahafahan'ny olona anankiray manao batisa na hoe inona zany no ono ny filazana azy zany? Inona no zavatra takiana zany amin'ny olona anankiray mba ahafahany manao batisa? Fanontaniana petratsika koa zany zay zavatra zay. De efa nresahantsika teo hoe misy karazana batisa ve? Io nresahantsika teo hoe ny sasany miteny batisa fafazana, sasany miteny hoe batisan'olon-dehibe ajoboka anaty rano, sasany miteny hoe batisa anaty fasika. Fa inona lazain'ny soratra masina mikasika an'izay? De raha ny soratra masina no jerena de ozy ny soratra masina hoe tokana ihany ny batisa. Tsy misy hafa zany. Tsy misy hoe rehefa any amin'ny fiangonana zao de zaza kely no atao batisa, rehefa fiangonana zao de fiangonana lehibe no atao batisa. Rehefa any amin'ny dezera dia atao anaty fasika ny batisa ohatra. Fa mazava ny tenin'ny soratra masina, tokana ihany ny batisa, tsy misy hafa zany. Fa rehefa tsy araka ny soratra masina zay ny batisanao dia efa tsy izy zany zay. Dia ny soratra masina no miteny an'izay. Efesianina 4 jerentsika. Efesianina 4 ny 4 ka hatramin'ny 9. Efesianina 4 ny 4 ka hatramin'ny 9. Dia ahoana izy ato? Iray ny tena ary iray ny fanahy. Dia toy ny antsonanareo amin'ny fanantenana, iray momba ny fiantsonanareo. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra, izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary eo amin'izy rehetra. Teneniny tsara teo. Ahoana ozy izy tsara teo? Iray ozy izy ny fanahy. Dia toy ny antsonanareo ho amin'ny fanantenana ray momba ny fiantsonanareo. Iray ny tompo, zany hoe tsy misy tompo hafa zany, tsy misy Jesosy hafa zany. Tokana ihany ny tompo Jesosy Kristy. Iray ny finoana, finoana ray ihany. Eo ilay teny antsika hoe zay mino sy atao batisa no vonjena. Diso zay finoanao zay, diso ny batisanao. Iray ny finoana, iray ny batisa. Batisa ray ihany zany ny batisa anaovananao ihany koa, fa tsy hoe misy batisa hafa. Tokana ihany dia mila fantarina zany hoe ino io batisa tokana io. Iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra. Tsy misy Andriamanitra hafa zany, tsy misy Andriamanitra ray hafa, fa tokana ihany ny Andriamanitra ray. Tsy misy hafa zany. Iray ny finoana. Kanefa ny zavatra misy dia izao. Ahoana izy teo? Iray ny finoana ozy izy. Zany hoe Jesosy tokana no inoanao zany. Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra. Iray no Andriamanitra. Zay manerana an'izy rehetra ozy izy, sy eo amin'izy rehetra ozy izy. Ka nahoana nefa mametraka fanontaniana sary tsika hoe maninona no misy karazana mpinoana maro samihafa? Maninona misy karazana finoana maro samihafa? Io mantsy matetika afangaron'ny olona izy io. Inona moa ny atao hoe finoana? Ny atao hoe finoana zany dia zao hoe ohatra hoe tsika zao kristiana dia mino an' Jesosy Kristy tsika. Misy ny olona mino ny Bouddha, finoana zany zay, mino ny Bouddha izy. Misy ny ohatra ny musulman, mino an'ny Allah, mino an'ny Allah izy. Misy finoana zany zay. Fa amin'ny maha kristianina tsika dia inona finoantsika zany? Mino an'ny Bouddha tsika. Iza ny inoantsika? Jesosy Kristy ny inoantsika.
zao ny fomba malagasy minny razana izy fa miteny amin'ny razana mitazy ny razana finoana zany zay tandalan'ny fomban-drazana reny fa tsika finoana any Kristy zay zany ny atao hoe finoana fa ny mahadiso hevitra ny olona de zao milaza izy manao hoe za inona finoanao zay katolika zay inona finoanao zay protestante zay inona finoanao zay adventiste inona finoanao zay apoka inona finoanao zay adventiste zay pentécotiste zay Jesosy mamonjy zay arapi izy daholo zany rehetrarehetra zany zay re ma fanga zany ny atao hoe finoana anaram-piangonana zany fa tsy finoana fa natao hoe finoana de Jesosy Kristy raha kristianina zany ianao de ny finoana zany de iny Jesosy Kristy ny finoana fa zao fotsiny ny indrikeliny de zao ireo fiangonana voalaza rehetrarehetra reo milaza inona reo milaza azo kristianina daholo le voalaza antsika rehetra teo reo na katolika na protestant na évangélika io na fiangonana zandry ny ilazana azy na ino io rehefa fiangonana kristianina zany de zao fiangonana kristianina daholo reo fa zao samy manana n'inona manana ny doctrine ny daholo reo fiangonana reo fa ny mahadiso hevitra ny olona de ny filazana hoe ny finoanay de katolika ny finoanay protestante ny finoanay évangéliste ny finoanay zao tsy finoana zany fa anaram-piangonana zany raha lazaina raha fa kristianina daholo nefa reo rehetra reo maninona no samihafa ny zavatra rahany amin'ny soratra masina milaza izy fa kristianina de tanteraka foana ho ilay teny ao amin'ny soratra masina voalazan'ny Isaia verenantsika vakina kely indray Isaia toko faefatra andininy voalohany Isaia toko faefatra andininy voalohany vaitsika kely indray izy io efa haitsika tsara izy io fa zava-dehibe loatra izy io Isaia toko faefatra de ny andininy voalohany de inona le zavatra teny io ary amin'izany andro zany de isy vehivavy fito hiazona lehilahy iray ka hanao hoe ny anina ihany no haninay ary ny lambana ihany no tafianay fa izao ihany no angatahanay aoko ho tononona amin'ny anaranao zahay ka afao tondromaso nisy vehivavy fito izy niazona lehilahy iray inona vehivavy fito fantatsika tsara ny kodin'ny vehivavy fa fiangonana inona ny kodin'ny isa fito isa amin'ny fahafenoana zany hoe ny fiangonana rehetra re milaza azo kristianina rehetrarehetra reo zany de miazona lehilahy anankiray izy io le inono izy io lehilahy anankiray Jesosy Kristy inona nefa ny tenenireo fiangonana fito reo de zao ny zavatra tenenina niazona lehilahy iray izy ka nanao hoe ny anina ihany no haninay ary ny lambana ihany no tafianay fa izao ihany no angatahinay aoko tononona amin'ny anaranao izahay ka afao tondromaso aoko zay ho tononona hoe kristianina ka afao tondromaso izay afao ny fahamenaranay zany ny tafianay ihany no tafianay no hanina ihany no hanina inona ny dikan'izany ny dikany de zao samy maka zay mahafinaritra ny fony izy de zay tiany arahana no arahana zay tiany ataony ny ataony fa tsy zay lazay ny tompo ataony no ataony de samy maninona mame fampianarana zay mahafinaritra ny fony izy mitady mpampianatra ho azy izy ampianatra zay zavatra mahafinaritra ny fony gany ka lasa le soratra masina no lasa voailika fa lasa ny fomba ny eglizy na ny tradition no mipetraka de iny ny lasa fahamarinana arahan'ny fiangonana ka raha lazaina ary zany fa kristianina ianao de inona ny tokony ho arahanao zany mitondra ny anaran'izy ianao mitondra ny anaran'ny Kristy ianao tsy tokony hanala baraka ny anaran'ny Kristy ianao fa ny zavatra tenen'le fiangonana de zao aoka ny anaranao no entinay fa aoko zay tsy ho afa-baraka raha manao ny ataonay zay ny zavatra angatahana izy zany tsy maninona hoe raha ianao no afa-baraka tsy maninona fa aza zay natao afa-baraka kanefa ny anaran'ny Kristy mihitsy ange no afa-baraka amin'izany satria mitondra ny anaran'ny Kristy izy nefa tsy manaraka ny tenin'ny Kristy
ny anina ihany no anay no hitafiana ihany no tafianay. Dia ireo fiangonana voalaza rehetrarehetra teo dia za miteny amintsika fa samy hafa ny batisan'ireo fiangonana ireo satria tsy manaraka ny baikon'ny Kristy izy. Tsy manaraka an'izay hoe tokana ihany ny batisa hozy izy Kristy. Hozy ny soratra masina, iray ny finoana, iray ny tompo, iray ny fanahy, iray Andriamanitra, iray ny batisa. Zany tsy misy hafa zany. Ko nahoana ary mametraka fanontaniantsika? Nahoana ny misy hoe raisiko any amin'ny fiangonana protestanta ohatrany dia ny zazakely no atao batisa. Dia rehefa manao batisa dia araina le rano iny na any amin'ny katolika zany dia afafy amin'ny lohan'le zaza. Maninona indray any amin'ny fiangonana evangelika ohatrany dia olo-dehibe no atao batisa fa tsy zazakely. Dia ajoboka ao anaty rano iny. Maninona ny samihafa le izy? Tsy mitovy. Inona ny anton'izany? Ny sasany indray dia miteny mihitsy batisan'ny fasika koa azo atao rehefa tsisy rano. Alevina ianao satria fandevenana io. Ahoana koa misy an'izany? Fa io nge ilay tenenin' Jesosy. Dia nionareo ny soratra masina izy satria ataonareo fa ho aminy azahoanareo fiainana. Kanefa ianareo tsy mety manaraka azy mba azahoanareo fiainana dia fiainana be dehibe izany. Manonona ny anaran'i Kristy fa tsy maninona tsy manaraka ny baikon'ny Kristy. Iverina zany tsika ny zavatra resantsika eto dia iverina tsika amin'ny soratra masina zany hoe inona no lazain'ny soratra masina mikasika an'izay batisa izay. Dia izay ihany ny soratra masina zany no sy antsika manazava ny soratra masina zany fa tsy voaka amin'izay zany tsika. Hoe batisan'ny zazakely ve sa batisan'olo-dehibe sa batisa tondrahana rano sa batisa joboka rano sa inona lazain'ny soratra masina dia izay no rahantsika izay fotsiny teny izay ny rahan'ny soratra masina satria tokana ihany ny batisa azahoana famonjena. Tokana ihany koa ny finoana azahoana famonjena. Inona ary ny hevitry ny batisa? Voalohany zany izao dia inona ny hevitry ny batisa zay no rejerentsika. Ny hevitry ny batisa zany dia misy karazany maromaro zany izy ity. Voalohany zany aloha ny hevitry ny batisa dia hoe renaissance na hoe fahateraham-baovao. Zay zany ny heviny voalohany. Zay zany ho jerentsika aloha zany. Ny heviny faharoa izay ho jerentsika ihany koa zany dia zao hoe nouveauté de vie na hoe fiainam-baovao. Ny heviny anankiray fahatelo zany dia zao hoe ny batisa ihany koa dia fanadiovana sy fanasana zany. Zay zany ho jerentsika ihany koa. Ka ijery zany tsika hoe mikasika ilay hoe renaissance zany na hoe fahateraham-baovao zany. Satria tsika zavatra olona efa teraka tsika. Fa zao rehefa mandray an'i Kristy zany ianao, mino an'i Kristy, mino an'Andriamanitra. Ka rehefa atao batisa zany ianao dia fahaterahana zany iny ataonao iny zany. Zany hoe fahateraham-baovao. Tonga iny ianao, tonga olom-baovao zany ianao. Ohatrany hoe olona, ohatrany hoe zaza voateraka zany ianao. Dia tsy za no miteny an'izay fa Kristy no miteny an'izay zavatra zay. Jaona toko 7 ny andininy 7 ka hatramin'ny 9. Jaona toko 7 filazantsarany Jaona zany ho any amin'ny Jaona tsika. Jaona toko 7 ny andininy 7 ka hatramin'ny 9. Jaona toko 7 ny andininy 7 ka hatramin'ny 9. Ianaran'i Jesosy. Jesosy namaly hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Aza gaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoka ho amin'izay tiany ary ianareo ny feno nefa tsy fantarareo izay vinona izay leny dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy hozy izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ateraky ny rano sy ny fanahy. Eto zany aloha zany dia zao. Le hoe fahaterahana amin'ny rano ity dia zao. Io le zavatra niresantsika teo. Le batisa io zany. Zany hoe ty batisa ty zany dia zao. Rano no anaovana batisa zany eto aloha zany vao miainga.
tsy hoe zavatra hafa zany fa rano zany no anaovana batisa zany aloha zany. De ozy izy amin'ny mahafahaterahana azy de zao lazaiko aminareo marina de marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy de tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Raha tsy atao batisa zany ianao de mido anao zany ivaravaran'ny lanitra io zany. De toy zany le tena zay ateraky ny nofo de nofo izy izy. Fa zay ateraky ny inona? Fa zay ateraky ny fanahy de fanahy. Zany hoe io batisa ataonao io zany de zao fahaterahana ara-panahy zany io ao amin'Andriamanitra. Io le nyresahantsika le tamin'ny maraina mikasika le hoe fa ny miafina ozy izy de ny fanahy. Zay ngy le zavatra resahany. Fa ny jiosy tsy zay miseho ozy izy fa ny jiofy zay miafina ozy izy. Ka raha ianao zany ateraky ny rano de ateraka ara-panahy zany ianao eto. Io tonga olom-baovao zany ianao. Fahaterahana baovao. Averiko tsara izy teo. Le batisa aloha teneny reto le fahaterahana de zao ateraka amin'ny rano zany ianao. Rano zany anaovana batisa. Faharoa manaraka an'izay de zao tsy tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ozy izy. Fa zay ateraky ny nofo de nofo ary zay ateraky ny fanahy de fanahy. Satria le batisa amin'ny rano io zany de fahaterahana ara-panahy zany io. Tonga olom-baovao zany ianao. De toizantsika ihany le izy. Toizantsika le izy. Kasika indray tsika eto amin'le resaka hoe hevin'ny faharoa indray de le hoe nouveauté de vie na hoe fiainam-baovao. Nouveauté de vie na hoe fiainam-baovao. Zay zany ny hevitry ny batisa ihany koa. Hitantsika zany teo hoe fahateraham-baovao le izy teo, fahaterahana ara-panahy zany. De eto indray zany de le hevin'ny faharoa indray zany de hoe fiainam-baovao indray zany ny fiainanao eto. Na hoe nouveauté de vie. Zay resika amin'ny Romanina toko fahaenina, andininy fahatelo sy ny fahaefatra. Romanina toko fahaenina, ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatrareo va fa na izy isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany tsika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny ray, no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao izy. Averiko tsara revaka teny. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika. Zany hoe rehefa atao batisa zany ianao, fandevenana zany no atao amintsika. Inona no alevina amin'io batisa io? Ny fahotanao no alevina amin'io batisa io. Ny fiainanao taloha rehetra alevina amin'io batisa io. Indro fa lasa ny zavatra taloha ataoko tonga vaovao ankehitriny. Zay ny mahafiainam-baovao an'le izy. Alevina zany ny mombanao rehetra taloha. Zay ny mahatonga hoe tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. De ozy izy koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fiainam-baovao zany ny fiainanao ankehitriny ao amin'i Jesosy Kristy. De jereo fa rehefa misy zaza voateraka iny, inona ny zavatra hitantsika amin'ny zaza voateraka iny? Ny zaza voateraka ve de voateraka iny izy de tonga de manompa-raisy reny be nataony vao mivoaka atao izy vao mitomany iny, mbola tsy miteny iny aloha izy. Ary to tsy milobava le zaza de alain'le sage-femme de teafiny kely ny tarehany na ny fitombenana. Taitra am'izay le zaza vao miratra izy tonga de mitomany. Fa ny sasany ve tonga de miteny ratsy be. Tonga de miteny. Miala tsiny am'le fitenenana fomban'io. Lelika lahy ty. Tonga de zany ve no teneniny vao taitra izy? Tsy fantany akory zany. Na izy voateraka iny ve de tonga de neny mesy gara otra mitaky be izy zany. Nga izy tonga de mitady an'izany. Tsy siainy zany. Satria innocent iny. Zany hoe mbola vaovao zany iny. Ny zavatra vaovao zany ohatrany hoe tomobila vao mivoaka avy any amin'ny garage tena mbola tsara tarehy. Mbola tsisy pentina iny.
tena rehefa mbola tsy niasa zany de mbola tsara iny fa rehefa ampiasainao matetika am'izay de manomboka ame misy défaut am'izay iny rehefa avy eo potra daholo ny défaut karazana défaut manomboka misy panina de ohatr'izay ny olombelona rehefa melehibe ny olombelona de mba manomboka misy défaut koa ny olombelona misy karazana fahotana ka zay zany izy fiainam-baovao zany ny fiainanao am' Jesosy Kristy efa tsy lehinao taloha tsony zany io zany hoe nouveau départ zany ny fiainanao raha nisotro toaka zany ianao tsy efa tsy zay tsony satria Kristy ny velona ao anatinao raha mifoka sigara zany ianao fa tsy zay tsony zany fa Kristy ny velona ao anatinao raha olona mpiteny ratsy be zany ianao tsy zay tsony fa Kristy ny velona ao anatinao satria raha voasoratra ao am-ponao ny lalàna sy voasoratra ao an-tsainao de hiteny ratsy ve ianao na hanimba ny tempolon'Andriamanitra ve ianao sanatria zany nouveau départ heviny anankiray fahatelo any koa ina ny hevitry le batisa de hoe fanadiovana zany na hoe fanasana manadio atsika zany io batisa io satria eo le hitantsika teo le hoe nalevina de diovina zany tsika diovina amin'ny fahotantsika diovina amin'ny tsy famendrehantsika rehetra aty amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:20 jerentsika asan'ny apôstôly toko 2:20 de ny 9:40 asan'ny apôstôly toko 2:20 de vakitsika ny 9:40 zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary ankehitriny inona ny mampijanona anao mitsangana miantsony anarany ary eo ka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao ahoana izy tsara mitsangana miantsony anarany ary eo ka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao fanadiovana ny fahotana zany aoka ho sasana ao izy aoka ianao ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao ato any koa misy anankiray 9:70 toko 2 zafady toko 2 de ny 9:70 any koa jerentsika kely asan'ny apôstôly toko 2 de ny 9:70 de ahoana ihany koa izy ary hoy Petera taminy mibeba ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny helokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanamasina averiko tsara le izy ary hoy Petera taminy mibeba ary eo ka samy atao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny helokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanamasina inona zavatra andresahany teo amin'le asan'ny apôstôly toko 2:20 de zao hoe aoka ianareo samy miatao batisa hozy izy ka ho sasana hozy izy mba afaka ny helokareo hozy izy mba ho sasana ho afaka ny helokareo de eto izy de miteny manao hoe ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny helokareo zany hoe ho famelana ny heloko tsika zany ka rehefa voasasa ny fahotanao de inona ny dikan'izay voavela ny heloko ao zany voavela ny heloko ao manasa ny fahotantsika ny batisa manala ny helokotsika zany voavela heloko zany tsika eo anatrehan'Andriamanitra pour le pardon de vos péchés hozy izy ho famelana ny helokareo ka ny batisa zany de zay hoe fanadiovana ny fahotana de jerentsika ihany koa amin'ireny toerana fanompontsampy reny amin'ireny toerana fanompontsampy reny de rehefa manao fanekena amin'le sampy eo zany le olona de tsy maintsy manao inona ko ihany koa manao fanekena de rehefa manao fanekena izy de inona ny zavatra ataony rehefa manao fanekena izy manao batisa koa izy misy batisa koa amin'ireny fanompontsampy reny aseny mandro ianao na tsy haiko zay karazana eo fa de aseny manao batisa le olona ina moa ny dikan'le manao batisa ny dikan'le batisa gne de zao zavatra hitantsika teo hoe fandevenana ny fahotana fanasana ny fahotana fanesorana zany le enao taloha mihitsy le izy satria tsy zao tsony ny velona fa Kristy ny velona ato amiko raha za taloha le maditra be ny za le mpifoka za mpoloka za mpanao mpiteny ratsy
za tia kely, za me tsara velatsy, za mpiteny ratsy ny karazany zany. Raha zay ny identitéko taloha zany, mpisoloky olona, foanan'i Jesosy daholo zay momba anazy. Fa ankehitriny efa tonga olom-baovao amin'ny Kristy. De zay mihitsy le izy. Le batisa zany de zao hoe fanalana n'izay identité anao taloha zay, ny maha-izy anao taloha zay. Fa ankehitriny ianao nouvelle identité no omenanao. Zany hoe olo-kafa zany ianao ankehitriny. Olona ao amin'ny Kristy. Nateraka ao amin'ny Kristy. Zanak'Andriamanitra ianao zany. De ohatr'izay koa reny fanompo-tsampy reny. Ny fanompo-tsampy de zao. Maninona ianao naseny manao batisa? Esorony ny momba anao fa azy ianao ankehitriny. Zay koa ny dikan'izay. Fanesorany identité anao zay. De misy ihany koa eo amin'ny fivavahana kristianina. Misy manao an'izany. Misy hono zany batisa ny Jordanina zany koa. De hoe andraisana fitafiana. De asena manao amin'izany batisa zany ny olona. Fa rehefa manao batisa anke ianao de manala identité, de mitafy identité hafa ianao. Zany hoe manala akanjo zany ianao. Iza ny tafianao? Ianao tsy nefa mitafy an'i Kristy zany ianao. De hoe hitsofoka amin'izany batisa zany fa misy batisa n'izany Jordanina zany koa ny amin'ny kristianina. De mirosoa amin'izany ianao, miala zany identitén'ny Kristy de miditra identité hafa zany ianao. Izy io fitafiana raisinao io zany. Tsy lasa le roi du ciel ny raisinao, fa lasa la reine du ciel ny raisinao. Misy ange zany mpanjaka vavan'ny lanitra zany eto amin'ny soratra masina. Zay ny tompolon'ny zanak'Israely ka nahatezitra an'Andriamanitra. Amin'ny kristianina misy manao an'izany fitafiana zany. Loza ange zany. Ka raha misy miteny atsika re hoe tia koa batisa tsy maintsy ataonao. Za miteny amintsika aza miditra amin'izany. Fa raha efa mitafy an'i Kristy ianao ka aseny manao batisa hafa ianao. Tadidio fa tsy Kristy nitafianao amin'izay fotoana izay fa nesorina zany le fitafian'i Kristy, le fitafiana hafa nomenanao. Satria zao izay mino sy atao batisa no vonjena. Ary izay manao batisa ao amin'ny Kristy dia mitafy an'i Kristy. Izay mahatonga anazy hoe olom-baovao izy dia izy zanak'Andriamanitra izy. Fa tsy ndeha hitafy zavatra hafa izy. Raha verenantsika ilay izy teo zany, batisa zany dia zao hoe fahateraham-baovao. Batisa azontsika fiainam-baovao zany, fa lasa ny zavatra taloha. Ny batisa dia fanasana ny fahotana azahoana inona? Azahoana famelan-keloka izany. Inona ary ny asany, raha mijery kely tsika ny asa mikasika ny resaka hoe Jaona mpanao batisa. Dia raha jeresika kely inona ny zavatra nataony Jaona mpanao batisa, raha jeresika kely satria nanao batisa koa zany Jaona. Dia inona ny batisa nataony Jaona zany? Jerentsika amin'ny Marka toko voalohany. Marka toko voalohany ny andinin'ny fahaefatra sy ny fahadimy. Marka toko voalohany ny andinin'ny fahaefatra sy ny fahadimy. Satria arak'ilay tenentsika teo tsika tsy maintsy miverina atao amin'ny soratra masina zany. Marka toko voalohany andinin'ny fahaefatra sy ny fahadimy. Dia niseho Jaona izay nanao batisa tany anefitra ka nitory ny batisan'ny fibebahana ho famelan-keloka. Inona ny zavatra nitoriany Jaona? Nitory ny batisan'ny fibebahana izy ho famelan-keloka. Zay zany ny batisa nataony Jaona. Batisan'ny fibebahana ho famelan-keloka. Dia zavatra anankiray ara dia ity. Ny olona zay tokony atao batisa. Dia inona no zavatra angatahana amin'ny olona anankiray zay atao batisa? Ny zavatra angatahana amin'ny olona anankiray zany dia zao hoe tsy maintsy miaiky ny fahotany aloha izy. Zay vao afaka atao batisa. Satria tsy afaka manao batisa olona anankiray zany ianao raha tsy miaiky ny fahotany. Zay zany condition anankiray ahafahan'ny olona anankiray manao batisa. Asan'ny apôstôly toko 2:7 jerentsika anazy. Asan'ny apôstôly toko 2:7. Asan'ny apôstôly toko 2:7.
vakitsika mihitsy manomboka amin'ny 17 tsy maninona dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandre izany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'i Petera sy ny apôstôly namany hoe ry rahalahy inona no ataonay? Izany hoe rehefa nitory an'i Jesosy zany ireto mpianatra ireto dia resy lahatra ny amin'ny Kristy zany ny olona dia hozy izy ireo inona ary ny ataonay fa mino izahay zany inona no ataonay? Dia ahoana izy ny apôstôly Petera? Ary hoy Petera taminy mibeba ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ny batisa nataon'i Jona dia batisa ny fibebahana ho famelan-keloka. Eto nefa zany ny apôstôly koa zany dia zao rehefa tonga teo amin'ny apôstôly reo nangataka ny olona zay mino ary mino an' Jesosy fa inona ary ny tokony ataonay? Dia hozy ny apôstôly Petera mibeba, ny apôstôly Petera ihany koa zany dia niteny zay mibeba hozy izy ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Le batisa eto zany taria amin'ny Jaune izy batisa ny fibebahana ny Jaune ahazahoana famelan-keloka fa tsy batisa ny Kristy. Fa ny batisa ao amin'i Jesosy Kristy koa nefa dia zao batisa ny fibebahana ihany koa fa zao amin'ny anaran'i Jesosy no azahoana n'izay fibebahana izay. Dia hoana izy mibeba. Zay zany no angatahana ny zavatra takiana voalohany zany raha hoe inona ary ozy izy nataonay zay mino an'i Kristy, inona ny tokony ataonay? Dia hozy izy ny apôstôly Petera mibeba ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rehetra. Azafady mibeba ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo. Voalohany zany aloha dia mibebaka. Ahoana zany mibebaka zany? Mbola inarantsika koa zany mibebaka zany hoe ahoana zany mibebaka izany? Zany mibebaka zany dia zao miaikeloka zany mibebaka izany. Tsy maintsy mibebaka zany ianao vao azo atao batisa. Tsy hoe mahita fotsiny ianao za te ho any an-danitra za mba atao batisa dia miroboka fotsiny ianao. Tsy fantatrao akory ny hevitra n'izany hoe batisa zany. Mila mibebaka zany ianao aloha. Rehefa mino an' Jesosy zany ianao dia mibebaka ianao miaiky ny eloko tompo mpanota tsy mendrika. Za dia tena mpiteny ratsy, za dia mpangalatra, za dia mpijangajanga, za dia namitaka ny vadiko, za nanao an'izao, za nisoloky olona tsy mety tompo nataoko. Mibebaka zany ianao miaiky ny eloko ao zany ianao. Vita ny fibebahanao dia hozy izy aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo. Ny fanaovanao le batisa ihany koa zany eo amin'ny Kristy. Ny Jaune raha hoe batisa ny fibebahana azahoana famelan-keloka, ny Kristy dia zao rehefa manao batisa ao amin'ny Kristy zany ianao dia zao mahazo ihany koa famelan-keloka zany ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mahazo famelana ny eloka ao izany. Ato amin'ny marika toko voalohany ihany koa izy. Jerentsika marika toko voalohany. Zany hoe le batisa zany dia zao hoe tsy maintsy mibebaka zany aloha ianao. Dia atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Dia azony mahazo famelan-keloka zany ianao avy eo. Marika toko voalohany 5. Za rersahany ato. Marika toko voalohany ny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nandeha nanatona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema ka nataony batisa tao amin'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Reto olona reto zany rehefa niainy ny fampianaran'ny Jaune izy dia nandeha nanatona azy izy avy any amin'ny toerana nisy azy rehetra tany. Dia rehefa nataony batisa izy dia inona ny zavatra nisy? Ka nataony batisa tao amin'ny Jordana ireny rehefa nanina? Rehefa niaiky ny fahotany. Ny olona tao batisa dia mila miaiky ny fahotana, miaiky eloka, mila mibebaka zany. Fa tsy afaka tao batisa zany ianao raha tsy miaiky eloka, raha tsy miaiky ny fahotanao. Zava-dehibe ny zavatra niresahako teo. Ny zavatra takiana amin'ny olona anankiray atao batisa zany dia zao inona ny tokony ataonay hozy izy ireo? Dia hozy ny apôstôly Petera mibeba ianareo ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mba ho voavela, mba hahazo famelan-keloka ianareo izy.
reto olona reto ihany koa rehefa tonga teo amin'ny jaona ao atao batisa dia nataony baty fa rehefa avy niaiky ny elony izy ireo dia natao batisa. Ny fanontaniana mipetraka dia ity manao hoe misy karazana fiangonana kristianina misy tsy voatanisa moa izy io fa manao batisa ny zazakely izy ireo zany na bebe, mbola zazakely iny atao batisa, mbola zaza mambolana atao batisa. Dia ny fanontaniana mipetraka dia ity hoe azo atao batisa ve ny zaza na hoe ny ankizy azo atao batisa ve ny zaza na ny ankizy? Fanontaniana mipetraka dia ity manao hoe ny zaza ve nanota, satria zay le izy hoe rehefa miaiky eloka ianao zay no atao batisa, miaiky ny eloka reo izy. Ny zaza voateraka iny ve dia tonga izy dia miteny neny aza ho atao batisa mifona tompo ao fa nifoka sigara, mifona fa nanao ny aikelo. Zaza tsy mbola mifoka sigara, zaza tsy manota, tsy manino tsy manina dia ataonao batisa izy. Ary tsy vitan'izay fa izy ireo no nanantona le olona nanantona ny jaona avy any amin'ny toerana maro samihafa mba ho atao batisa. Ireto ihany koa izay natao batisa teo amin'ny asan'ny apôstôly dia niteny nanambara manao hoe mino izay fa inona ary ny tokony ataonay? Mibebay ianareo kaoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mba ahazoanareo ny famelan-keloka hozy izy. Ka ny zazakely eto zany ny zavatra hita zany dia zao hoe tsy anjaza zany io batisa io e. Mahay miaikeloka ve zany zaza izany? Zay zany dia efa hita sady le izy, mahay miaikeloka ve le zaza? Be dia be mantsy ny olona zany miaro an'io batisa an-jaza io zany. Hoe tokony atao io batisa an-jaza io. Ny zaza ve? Satria le olona teo dia zao hoe nandeha nanantona ny jaona izy ireo ataony jaona batisa. Fa ny zavatra anankiray dia ity raisina fotsiny zay tamin'i Jesosy natao batisa. Noentin'ny Maria ve izy? Tsotrony Maria Jesosy ho atao batisa. Efa lehibe Jesosy no natao batisa. Ny zaza zany tsy mahay miaikeloka. Ny zaza koa tsy mahay miteny manao hoe miaikeloka ianao dia miaikeloka Jesosy io dia tia ataovy batisa. Zay ngely izy tsy aferan-jaza le batisa. Dia ho an'ireo olona ho zay naveriko tsara teo, ho an'ireo olona zany be dia be no miaro an'io batisa ny zazakely hoe tokony atao batisa ny zaza. Dia inona ny hanamarinana an'ilay batisa ny zaza? Ny hanamarinana anazy dia hoe itsika nandova ny fahotany Adama sy Eva. Ka rehefa nandova ny fahotany Adama sy Eva io zany tsika dia efa misy fahotana zany tsika. Io le antsoina hoe péché originel. Dia mahatonga antsika atao batisa izy dia zao satria manatanteraka ny zavatra ataon'ny ray aman-drenitsika tsika. Dia zay no mahatonga antsika tsy maintsy atao batisa ny zaza satria diovina ny fahotany satria misy ota zany ny zaza iny. Dia ahoana nefa hoy ny soratra masina amin'izany? Ny zaza nefa hitantsika teo dia zao hoe ny zaza tsy mahalala an'izany heloko zany akory. Iny zaza voateraka mena zaza iny tsy mahalala an'izany iny, tsy mifoka sigara iny, tsy midoroka iny, tsy mpifosa olona iny, tsy mpangalatra iny, tsy mpimamo iny. Tsisy fahotana mihitsy ny zaza iny zany. Nefa hozy ianao noho ny fahotana hoe péché originel dia zao efa satria mandova fahotana ny zaza iny dia tokony atao batisa. Fa ny fanontaniana mipetraka dia ity manambara manao hoe ny fahotan'ny ray ve dia tokony ho fahotan'ny zanaka. Zay ny fanontaniana tokony mipetraka. Fa mbola hanamarinan'ny olona satria fanamarinana mantsy izay milaza hoe péché originel no ny fahotany hoentin'ireny zaza voateraka ireny dia zay mahatonga azy atao batisa. Dia aiza no anatin'ny baiboly miteny an'izany hoe satria nitondra ny fahotany Adama sy Eva dia zay no mahatonga atao batisa? Tsy zay mihitsy ange ny tenin'ny soratra masina. Ary ny soratra masina ara dia miteny manambara manao hoe ny fahotan'ny ray aman-dreny ve dia hoentin'ny zanaka.
raha milaza zany hoe lovaitsika avy amin'ny ray aman-dreny le fahotana. Raha mpangalatra ve ny dadako ohatra de mpangalatra koa zany. Raha mpijangajanga ny dadako de mpijangajanga koa zany. Raha mpifoka sigara ny dadako de mpifoka sigara koa zany. Raha mpigadra lava ny dadako de mpigadra lava koa zany. Raha mpilalao ratsy ny dadako de mpilalao ratsy koa zany. De ahoana ny soratra masina? Aty amin'ny Jaonina voalohany toko 7:4 no jerentsika. Any amin'ny epistile indray zany tsika. Jaonina voalohany toko 7:4. Ahoana izy ny soratra masina? Zay le hoe ny soratra masina eny no manazava ny soratra masina. Jaonina voalohany toko 7:4. De vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ny zavatra teneniny io? 4. Izay rehetra manota no mandika lalàna, fa ny ota no fandika-dalàna. De mipetraka le fanontaniana. Eo le hoe nanota ve ny raiko? Nangalatra izy. De za koa zany mpangalatra de mila diovina ny fahotako zany fa mpanota zany satria ny dadako nanota. Izay rehetra manota no maninona? No mandika lalàna. Raha ny dadako zany no nanota, izy zany nandika lalàna. Za zany lazaina fa mpandika lalàna zany. Nahoana ny tenenina fa mpandika lalàna? Ny dadako ve no nanota de za. De raisongely izy amin'ny fotsy miangatra raha eto amin'ny société misy atsika eto amin'ity tany ity. Misy lehilahy anankiray nananjanaka telo izy. Lasa izy namaky banky izy, nangalatra de nahafaty olona tao izy. De rehefa nahafaty an'izay izy, de tratra izy de nisamboriny koa ny zanany telo de nigadrainako. Niara-ny saziana mitovy sazy aminy. De mba normal ve zany? Raha eto tany ary fitsarana tsy marina ny misy eto, Andriamanitra ve de ho mpitsara tsy marina ohatran'izany? De zay ngely izy. Izay rehetra manota no mandika lalàna. Izay rehetra manota no mila atao batisa zany. Mibebay ianareo. Areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hahazahoanareo iny famelan-keloka hozy izy. Zaza innocent iny, tsy manino iny de hozy ianao ho ataonao batisa iny zaza iny. Zany hoe zay rehetra manota no mandika lalàna, zaza tsy mandika lalàna zany izy, mbola bebe iny izy tsy mandika lalàna zany izy. Ahoana ihany koa izy any amin'ny Ezekiela, raha isika koa Ezekiela toko 7:20. Ezekiela toko 7:7. Ezekiela toko 7:20. Azafady. Ezekiela toko 7:2 sy katramin'ny 4. Ezekiela toko 7:2 sy 4. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Nahoana no manao zao ohabolana izao eo amin'ny tanin'ny Israely ianareo? Zany hoe tsy ohabolana avy amin'Andriamanitra na fampianarana avy amin'Andriamanitra, fa tradition na fomba napetraka ireo razam-behany zareo teo amin'ny Israely zany io de lasa fiainan'ny Israely nefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. De hozy izy Andriamanitra, nahoana no manao zao ohabolana izao eo amin'ny tanin'ny Israely ianareo? Ny ray no mihinana voaloboka marikivy ka dia ny zanany no madilo. Raha velona koa ho Jehovah Tompo, tsy hisy anaovanareo izany ohabolana izany eo amin'ny Israely intsony. Indro ay ny fanahy rehetra toy ny fanahin'ny ray dia toy izany koa ny fanahin'ny zanaka, samy ahy ireny, ny fanahy izay manota no ho faty. Nahoana no manao zao ohabolana izao nareo hozy izy eo amin'ny tanin'ny Israely? Ny ray no mihinana voaloboka marikivy, de ny nifiny zanany no madilo. De mba normal ve zany? Zay ngely nresahantsika teo zay. Ny ray no manao ny ataony ihany koa ny zanany voasazy. De zany moa de fomba eto amin'ny fiarahamonina zay misy mihitsy. Ohatran'ny hoe ny dadanao no nanao zay ratsy tany, de le olona de zao fijerin'ny olona anao de ratsy mihitsy hoe ty zanaky le aniny iny ty de afindrany aminao daholo ny helokon'le ray rehetrarehetra. Ohatran'ny hoe enao mihitsy ny tefa ratsy. Fa tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra. Raha velona koa ho Jehovah Tompo ny tsy anaovanareo izany ohabolana izany eo amin'ny Israely intsony. Indro ay ny fanahy rehetra ho Jehovah.
toy ny fanahny ray dia toy izany koa ny fanahny zanaka. Samy ahy ireny na ny any zanaka na ny any ray fa zao ny fanahy zay manota no faty. Zany hoe raha ny ray zany no nangalatra, izy no faty amin'ny elany fa tsy ny zanany. Rehefa lehibe koa ny zanany ka mampiatra ny nataony ray, ka raha mangalatra izy dia ho faty koa izy satria nangalatra koa izy. Fa raha tsy mangalatra izy rehefa lehibe, manino izy no faty? Ny fanahy zay manota no faty. Zay le izy. Mazava ange zany. 520 mbola toy izany ihany le izy. Ahoana izy 520 nefa hoy ianareo, nahoana moa ny zanaka no tsy mba hitondra ny elo-drainy? Raha zanaka manao zay marina sy mahitsy sy mitandrina ny didoko rehetra ka mankatoa azy dia ho velona tokoa izy. Satria zany ny fomba eto amin'ny fiarahamonina eto. Raha hoe manao an'izao faratsiana zao ny rainy dia ny zanany koa zany ohatr'izay. Nahoana moa ny zanaka hoy ianareo zany, nefa hoy ianareo nahoana moa ny zanaka no tsy mba hitondra ny elo-drainy? Raha ny zanaka manao zay marina sy mahitsy sy mitandrina ny didoko rehetra ka mankatoa azy dia ho velona tokoa izy. Ny fanahy zay manota no faty. Ny zanaka tsy mba hitondra ny heloky ny rainy, ary ny ray tsy mba hitondra ny heloky ny zanany. Ny fahamarinan'ny marina ho aminy ihany, ary ny faratsian'ny ratsy fanahy kosa ho aminy ihany. Raha manao ny marina zany ianao dia aminao zay fahamarinana zay. Raha manao ny ratsy ianao dia ho aminao ihany koa zay faharatsiana zay. Dia samy mandray ny anjarany eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy manameloka ny marina. Andriamanitra ihany koa tsy manamarina ny meloka. Fa Andriamanitra mpitsara marina. Manao ny ratsy ianao dia tsarain'Andriamanitra arak'izay faharatsiana nataony izay. Fa raha manao marina ianao tsy hitsaranao amin'izay izy hoe hosaziko ianao satria nanao ny marina. Fa zay nino ny fanahy zay manota no faty. Izay no tsarain'Andriamanitra zay. Ka aoka zany tsy laza reo mpanao an'ilay hoe péché originel reo manao hoe satria ty fahotana ny lovaina tamin'ny ray aman-dreny dia tokony atao batisa ny zaza. Menjera zany, mitsodia zany. Satria nahoana? Tsy ara-tsoratra masina zany. Fa ny fanahy zay manota no faty. Arak'ilay teny teo, manambara, manao hoe izay manota no mandika lalàna. Ny zaza nga manota. Zaza voateraka iny tsy manota iny dia inona sy ianao mila atao batisa ianao fa manota. Mbola tsy fantany akory ary zany fahotana zany. Dia hoe atao batisa izy. Fa ny olona miaikeloka mahalala ny fahotany, izay ny mila atao batisa zay olona zay satria fantany ny fahotany. Dia mibebaka izy mba azo ny famelan-keloka. Izay ny olona atao batisa zay. Mandeha be ny fotoanantsika. Tapitra sady ilay fotoana. Fa zay zany ny amarana an'iny hoe ny fampianarana zany hidemontrena hoe tokony atao batisa zany ny zaza. Dia zao menjera zany fampianarana zany fa tsy mitombona zany. Satria tsy ara-tsoratra masina izany. Satria n'Andriamanitra no miteny manambara manao hoe nefa hoy ianareo nahoana moa ny zanaka no tsy mba hitondra ny elo-drainy? Fa raha ny zanaka manao zay marina sy mahitsy sy mitandrina ny didoko rehetra ka mankatoa azy dia ho velona tokoa izy. Ny fanahy zay manota no faty. Ny zanaka tsy mba hitondra ny heloky ny rainy. Ny zanaka tsy mba hitondra ny heloky ny rainy. Andriamanitra no miteny an'izany fa tsy za. Ka raha Andriamanitra no miteny an'izany, maninona ianao no miteny manao hoe ty hotany lovaina tamin'ny ray aman-dreniko tsy maintsy atao batisa izy? Tsy mitombona izany. Menjera zany. Eo ny fampianarantsika indray amin'ity. Tohizantsika manaraka indray mikasika an'izay. Dia eo amin'ilay resaka le anamarinan'ny olona azy mihitsy hoe miresaka izy mikasika le hoe ny fahotana hoe péché originel io dia resantsika inona moa zany péché originel zany koa zany? Na hoe fahotany Adama sy Eva zay nilovany lazain'ireo mpampianatra ireo zany milaza hoe nilovaintsika tamin'ny Adama sy Eva. Dia ho resantsika kely koa mikasika an'izay zavatra zay zany. Fa zay no lesitsika tamin'ity an'ity fa mazava be zany tenin'Andriamanitra zany. Mazava zany hoe ny zaza tsy hitondra ny heloky ny rainy zany na oviana na oviana. Fa zao fotsiny
raha manao ny ataondrainy izy mampiatra ny fahotanana ataondrainy zay izy manino nanota izy satria nao ny fanazo manota no faty fa ny zaza dia innocent mbola voateraka izy tsy mahay manao an'izany izy zay mikasika an'izay vavaka sika raha io sotranao zay ny amin'ny teny zay nomenao anay tamin'ity hariva ity manamasinana irany amin'ny teninao ny teninao ny fahamarinana misaotra indray tompo raha tafiditra tamin'ny fianarana mikasika ny batisy izahay ary misaotranao lehibe zay Andriamanitra satria lehibe ny fitiavanao anay namantarana ny sitraponao mikasika izany aika Andriamanitra ny zanaka tsy mitondra ny elo-drainy fa hoenao ny fanazy manota no faty ka raha ny zanaka ao izy ianao no manao mampiatra ny didinao sy manaraka ny teninao tsy ho faty izy naovinanao viny ka nahoana no ilazanareo hoe ny zanaka dia hitondra ny elo-drainy ary ho ihany koa ianao Andriamanitra manao hoe oka tsy hisy aminareo zany ry taranak'Israely manao hoe ny dadany mihinana voaloboka marikivoka ny nifiny dadany ny nifiny zanany no madilo eny Andriamanitra ara-tany zany rehetra izany fa tsy araka ny sitraponao fa hoy ny teninao manambara manao hoe mibebay ianareo areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba ho voavela ny elokareo ka izay mahay mihaikeloka tompo sy atao batisa izy no azo famelan-keloka ahoana moa ny aizany zaza mihaikeloka zany zaza mbola voateraka io ka ny batisa dia tsy raharahan-jaza mihitsy fa raharahan'olo dehibe olona mahay maka décision ho an'ny tenany dia raina mandrakizay ny anaranao ray kalazay ny anaranao any manamasinana eny amin'ny fahamarinana ray ny teninao ny fahamarinana amin'ny anaran'i Kristy ny ratana izany vavaka izany ray itaonatrehanao alleloia amen manao velomantsika rehetra indray ary tahin'Andriamanitra daholo tsika amin'ny manaraka indray ary